dia nisokatra tolakandro ihany koa tao amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina taony makasika ilay atrikasa mifanakalozana traikefa sy ny manodidina ireo fomba fanao makasika ny fampitsoran-keloka sy ny fampihavana-pirenena izay nokarakarain'ny firenena mikambana moa izy ity isan'ny nodinina manokana nandritry ny fotoana ny makasika ny fampitsoran-keloka sy ny lalàna amin'ny fehizany Lova Ramanatsoa Kristina Godramaka. Nisokatra tolakandro tetsy amin'ny hôtel Colbert sy Antaninarenina ny atrikasa ho fifanakalozana traikefa sy ireo fomba fanao mikasika ny fampitsoran-keloka sy fampihavana-pirenena izay nokarakarain'ny firenena mikambana tetsy amin'ny hôtel Colbert sy Antaninarenina. Isan'ny nodinihana nandritra ny tapakandro androany ny mikasika ny fitsarana ny ady amin'ny kolotsaina tsy maty manota ny fampitsoran-keloka ao anatin'ny firenena mivoaka amin'ny krizy sy ny mombamomba ny lalàna mifehy ny fampitsoran-keloka atraizan'ny fampiarana azy araka ny traikefana firenena ao anaty tetezamita demokratika. Araka ny fanazavana voaray ary nandritra ny fotoana dia natao zao atrikasa zao satria atsikaritra ankehitriny fa efa tafiditra ao anaty vanim-potoana manano sarotra amin'ny fampiarana ny ezaka fivoahana amin'ny krizy ny firenena indrindra tao aoriana nanganonareo androm-panjakana maro samihafa amisahana ny fametrahana ny fitoniana araka ny toromarika napetraka ny tondrozotra. Singanina manokana amin'izany ny filakevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM izay nandray anjara feno tamin'ity atrikasa ity. Tsikaritra tao amin'ny Colbert ihany koa ny SADC, ny vondrona Europeanina, ny Komision'ny Ranomasimby Indianina ary ny fivondronan'ireo firenena amin'ny teny frantsay.